miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Andray baiboly ary sika dia ho jerevantsika any amin'ny bokin'ny Genesis 19 manomboka ny 9 voalohany. Genesis 19 manomboka ny 9 voalohany. Averiko farany a Genesis 19 manomboka ny 9 voalohany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny soramandro ambony milaza manao hoe ninisehon'ny anjely telo tamin'ny Abrahama, 9 voalohany. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo terebitany Mamre, ary nipetraka teo ambaravarany laina izy raha nafana ny andro. Ary nanompo ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy telo lahy nijanona teo tandrifony. Ka noho ny nahita ireo izy dia niala teo ambaravarany lay ka niazakazaka hitsihana azy. Dia niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe, Tompo, raha mahita fity ety masonao aho, masina ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo anasana ny tongotrareo. Areo ka mba hiala sasatra kely eo apototry ny hazo ianareo, dia akamofo kely aho ary ataonareo ody ambavafo. Ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo, fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo, ary hoy izy telo lahy ataovy ihany araka izay nolazainao. Dia nandeha faingany Abrahama nakany andainy tany amin'ny Sara ka nanao hoe, faingana maka koba tsara toto intelo ny famarana ary fetafetao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy amboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny dia narosiny teo alohan'izy telo lahy, ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy, dia nihinana izy telo lahy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, aizy Sara vadinao. Ary hoy kosa izy, indro ao anday izy. Ary hoy izy, iverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Tanteraka eto zany androany. Amen. Ary Sara nandray izany teo ambaravaran'ny lainy izay teo ivoan'ilay ny teny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fanterana, ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara. Ary Sara dia niomehana kapoka nanao hoe, moa mbola anana afaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa itompoko lahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana no niome Sara ka nanao hoe, hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao. Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoanany ny andro raha avy ny taona toy izao, dia hiverina aminao aho ary Sara anana zazalahy. Dia nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe, tsy niome aho tsy akory, fa olay ny teny, tsia fa niome mihitsy ianao. Amen. Asitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Ataontsika mafimafy ihany mitehaka ho an'Andriamanitra. Atao fitehako ny olona andray fahasoavana mihitsy. Na intananao mitehaka ina raha misy fahasoavana mepita miaraka amin'iny. Halleluja! Iresaka makasika na fizarana fahasoavana trany isika. Araka nefa nambara tamintsika tamin'ny Alarobia lasa teo a. Ianareo tonga mamonjy fotoam-bavaka tahaka izao. Izahay manohy fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra.
mba ho zaraina amintsika rehefa tonga manatrika fotoam-bavaka tahaka izao. Ka za zany eto mijery hoe ireo zany ny tonga dia ianareo zany no anatotonana ian'izay fahasoavana izay. Alleluia. Fanambo no apetrakintsika mivoaka amin'ity varavaranty ianao misy valim-bavaka amin'ny totona any. Zay mino an'izany ianao amenina mafy tena mafy tena mafy tena mafy. Tsy misy olona miala maina fa miala amin'io vavahady io ianao. Valim-bavaka no hitotona any aminao any. Fahasoavana isitona fahasoavana. Fahasoavana isitona fitahiny. Valim-bavaka, fanasitranana, filaminana, fitahim-pana fahavelomana ara-lasalabavy. Tsy mare amenina maresy lahatra tsara mihitsy. Halleluja. Lazao kekinao tsy mitantarangano tsika eto. Fa zava-misy ny tena resahana eto androany. Halleluja. Araka rehefa nambara tamintsika inona ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra hoe izay matadidy. Manina hoe mizara fahasoavana. I marina izay. Fa inona ilay tena andraikiny? Ny mpanompon'Andriamanitra dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra anatanteran'Andriamanitra ny programany amin'ny olona anankiray izay ananany programa. Ohatra zao hoe misy olona eto zao tian'Andriamanitra omena valim-bavaka dia ampiasain'Andriamanitra zany androany mitondra an'ilay teny ampidinana an'ilay valim-bavaka. Ilay vehivavy mpitondra tena tany Zarefata zao andeha hitsipona kitay kely anankiroa mba ivelomana. Dia ny zavatra ho ataony rehefa lany io kitay kely sy io mofo io ilay dilily kely dia anina ho voalazan'ny Baiboly ho faty izy. Hitan'Andriamanitra ny famoizam-pony vehivavy mpitondra tena io. Dia inona zavatra nataon'Andriamanitra? Afaka tonga dia nidina avy tany an-danitra izy dia niseho mivantana tamin'ilay vehivavy hoe ry vehivavy mpitondra tena tia misy sakafo ho anao. Fa tsy zany nataony. Fa inona nataony? Teneny ny elita izy vita mpaminany izay nijanona tary amin'ireny ranony Kerita. Hoy izy manao hoe mandehana ianao makany Zarefata. Fa efa nisy vehivavy notendreko any amelona anao. Vehivavy manao ahoana ilay olona amelona hoe? Mofo kely eraky ny tanan'ila dia dilily kely, koba kely dia dilily kely, izay sisany teo ampelantanany. Nefa Eli ny rahana anakany. Ny tena tanjona tsy ilay vehivavy no amelona ny Eli, fa Eli ny rahana tany amonjy an'ilay vehivavy amin'ilay fahafatesany. Ka za eto miteny aminao, fantatr'Andriamanitra ny fiainanao ao ambadimbadika ao. Ianao mety milaza hoe tsy misy olona mahita ny fiainako, ohatrany tsy misy miraharaha zany misy Andriamanitra mijery anao eto. Ary zay ny toman'Andriamanitra anao eto androany, andray an'izay fahasoavana izay mba ho afaka ianao ra-lasalabavy. Halleluja. Tahak'izay ny atondianay eto. Ny toeranay mpanompon'Andriamanitra dia fitaovana ataon'Andriamanitra mpanelanelana anao sy izy. Mampiasa mpanompo foana Andriamanitra tanterahany programany amin'ny fiainanao. Lazao ny akaikinao hoe mila olon'Andriamanitra ianao. Amen. Dia jereo tsara ny zavatra niseho teto. Nisy taony Abraham nivangian'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra taminy tao anaty fahitana hoe izao izy no apinga lehibe sy valim-pitio anao ry Abraham. Dia hoy izy Abraham manao hoe tompoko, izao izy tsy manana olona andovy, fa ny mpanompoko no tompon'ny fananako raha maty andray androany. Dia hoy Andriamanitra hoe tsia, fa ny ateraky ny kibonao mihitsy no andovanao. Dia hoy ny voalaza Baiboly hoe ary nino izany Abraham ka nisaina ho fahamarinana zany. Dia hoy Abraham ahoana no ahafantarako fa tena ho tanteraka marina zany. Avy mivoaka elo izy Andriamanitra, isao reo kitan'ireo fa ho ataoko tahaka nisan'ireo kitan'ireo nisaky ny taranaka ao. Dia jereo nanana an'izay programa zay Andriamanitra tamin'ny Abraham. Vitan'Andriamanitra ny tonga dia nampitoejazany Sara fotsiny, nataony tany amin'ny takotakona tsy hita tany, na hoe mandendeha ny Sara tonga dia bevoka tampoka. Vitan'izany sa tsy vitany? Vitan'izany, fa tsy zany ny nataon'Andriamanitra. Lazao ny akaikinao, tsy zany ny nataony. Fa inona nataon'Andriamanitra? Naniraka mpanompo telo mirahalahy izy. I Abrahama sendra nipetrapetraka teo amin'ilay hazo teo ambanin'ny hazo terebitany Mamreo ny voalazan'ny Baiboly. Rehefa nafampany iny ny andro dia manakanaka alokaloka teo i Abrahama mipetrapetraka makamakaina. Izy makamakaina iny nahatazana lehilahy tandrifony. Dia vao nahita an'ireo lehilahy reo i Abrahama tonga dia niasakasaka dia nikohoka teo anatrehany. Dia hoy izy manao hoe
aza mandalo fotsiny tranony mpanomponareo ianareo fa andao ianareo akana rano kely dia ho sasana ny tongotrareo dia hipetraka eto ambanin'ity azo ty ianareo dia mba homena mofo kely ianareo anaovanareo ody amba hafafo. Olona tsy fatany a, olona maninona hoe jereo tsara ny akaikinao aloha. Olona maninona hoe olona tsy fatany. Fa rehefa nahita an'ireo i Abrahama tonga dia nikarakarana ireo. Ozy izy tena mandehana raha tovy araka izay nilazainao. Anasa tongotra fotsiny programan'i Abrahama dia hoe hanome tapatapa-mofo kely. Fa tsy zany nataony vao nahazo alalana izy. Fa inona nataony? Lasana izy niteny tamin'ny Saravatany. Mandehana inga nanamboary mofo ngezangeza. Dia lasa nandeha nakany amin'ny mpanompony. Vonola izy zanak'omby ao. Lasa izy nakaronono mandry. Nakaronono ihany koa izy. Karakarainy sakafo be mihitsy. Narosony Abrahama teo anatrehany izy telo mirahalahy. Dia no tsara ke vao naroso ilay sakafo, i Abrahama nipetraka teo akaikiny teo, nampazotomana azy. Hoe mazotomana tompoko. Nampazotomana teo. Inona zavatra niseho amin'izay rehefa avy eo? Tampotampoka teo. Niteny amin'izay Andriamanitra hoe ry Abrahama, aiza raha vadinao? Dia ozy izy Abrahama manao hoe indro ao andainao izy. Herina ny taona toy izao, iverina aminao a hitrotro zaza lasa raha vadinao. La zao kely ny akaikinao, ampiteneno ny olon'Andriamanitra hoe ny epita le fahasoavana zay efa programan'Andriamanitra. Tary efa ela be. Mbola tsy nananjanaka Abrahama tamin'izany fotoana izany. Vao nanomboka natsoan'Andriamanitra izy tamin'izany fotoana izany hoe hiteraka zazalahy Abrahama. Fa nampiasa mpanompo Andriamanitra. Tsy maintsy mampiasa vatan'olona foana izy hanatanteraka an'ilay programa. Ka izay hitanareo zao ampiasain'Andriamanitra hanatanteraka amin'ny programa eo aminao. Ka mamelay anareo mba hiteny fahasoavana ho anareo. Azo valimbavaka ianao, ho tahina ny fanahinao, hivoaka mpandresy ianao, ary ny ankonanao raha lasa labavy ho vonjen'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao avokoa. Zay mino an'izany ho tanteraka aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Izara fahasoavana ho anao androany. Mino an'izany ve ianao raha lasa labavy? Raha mba mahita mpanompon'Andriamanitra ianao, omeo lanja foana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Atao inona hoe? Satria ireny no fitaovana entin'Andriamanitra mahatanteraka ny programany eo amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy nasian'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra satria raha vao tsy izay ny toerana misy ny mpanompon'Andriamanitra, be dia be ny olona anao tsinitsinina azy. Azonareo ilay izy? Fa tsy maintsy nataon'Andriamanitra mpanelanelana atsika sy Andriamanitra ny mpanompony. Mpanatanteraka inona ilay izy hoe? Mpanatanteraka inona tsara hoe? Aza variana mijery olona manao fanatitra ianao fa manaova raha mavita. Halleluja. Azo hiteka mafan'Andriamanitra. Mpaninona tsara ny toeran'ny mpanompon'Andriamanitra hoe azafady. Mila tafapakany aminao ilay fampianarana mba inonao raha metra-tanana aminao izay rehefa avy eo isy fahasoavana epitany aminao any. Mpanao inona tsara hoe ny mpanompon'Andriamanitra hoe? Iza ny tena tompon'ilay programa. Dia iza no ampiasain'Andriamanitra mahatanteraka izy aminao. Dia ametra-tanana aminareo zany zay rehefa avy eo dia isy programa maninona eto? Ho tanteraka eto daholo ny programan'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe firy taon'Andriamanitra nanana programa taminao, fa amin'ity fotoana androany ity tahaka ny tenenin'Andriamanitra hoe herina ny taona toy izao hitrotro zaza lasa raha hiteny an'izany koa Andriamanitra hoe herina ny taona toy izao tsy ohatry izao tsony ny fiainanao, olona efa mahery sy matanjaka. Halleluja. Ary tsisy ara-panahin'olona maimaina sy malemilemy eto, tsisy ara-panahin'olona mangatsitsika itsony eto. Velona ny fanahinao, mahery ny fanahinao, matanjaka ny fanahinao. Tanteraka eto zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Halleluja. Halleluja. Azo hiteka mafan'Andriamanitra. Lazao ny akaikinao manomboka androany ianao, ajao tsara ny mpanompon'Andriamanitra. Na eto amin'ny fohy be ianao hoe na any amin'ny sinagoga, ajao tsara ny mpanompon'Andriamanitra. Mety mpanompon'Andriamanitra ohatrany ny hafahafa kely ny paoziny. Ohatranay izao hafahafa kely, kelikely, fohifohy, ohatrany ankizy lahy kely ny tompo zany. Mahita an'izy ireny ianao toy isanao hoe olona
olona kely be iny ve dia fahasoavana inona koa tandremo a lazo kely mikaikinao tandremo a raha vao mametra tanana aminao reny mpanompon'Andriamanitra reny ka mino ianao misy fahasoavana mepitany aminao any. Halleloja. Zany mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Tsy maintsy amin'ny alalana mpanompon'Andriamanitra foana no ampiasainy atateraka an'ilay programa. Raha mamadika ny baiboly ianao dia zany avokoa ny hitanao ao. Nanomboka tany amin'ny Mosesy, tany amin'ny Josoa, ny mpitsara rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly tsy maintsy asian'Andriamanitra mpanompo mitarika amin'ny firenena foana na mitarika an'ilay fiangonana foana. Raha vao tsy misy mpanompo eo tsy tateraka zany ny programa. Dikan'izay mba nomen'Andriamanitra ianao hoe be dia be omeo lanja tsara izy ireo. Amen. Zany nataony Abrahama teto. I Abrahama tsy nananeritreritra mihitsy hoe hiteny an'izany ireo mpanompon'Andriamanitra eo hoe azo zazalahy Saravatany, fa toetrany fotsiny zay hoe rehefa mba misy mpanompon'Andriamanitra mandalo dia raha azo atao mihitsy ara forceny. Ny mpanompon'Andriamanitra mety mandalo hoe zatsy ianao an'izany, zatsy ho any, fa nitereny Abrahama mihitsy makanesa ty an-trano. Mba sasana ny tongotrareo. Nareo ve mba mavita an'izany? Lazao ny akaikinao rehefa mba misy olom-baovao tonga any an-trano hoe izay mihitsy izy vao nanitsaka ny tranonareo dia sasao mihitsy ny tongony rehefa tonga ao izy. Zany no tena fatao zany raha te ahazo fahasoavana ianao. Ohatra hoe mba misy mpino mifamanga dia rehefa raha vao iny mihitsy izy vao nanitsaka ny tranonareo voalohany amoay rano mihitsy aloha, sasao tsara mihitsy aloha ny tongony, rosoy mofo izy, ampiteneno izy. Atao inona hoe ampiteneno. Ianao ve tsy matsapa hoe rehefa misy olona manao zavatra tsara aminao foana ohatrany hoe te hanao tsara amin'iny olona iny foana ihany koa ianao? Tsy izay ve ny zavatra mitranga? Zay mihitsy ilay izy. Nampiteneno nataony Abrahama ny lobava mihitsy Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany. Nefa mofo, ronono mandry, inona zany ronono mandry zany? Fromage. Tsy lavashkirita amin'izany sady tsy tia mamilika, fa ronono mandry asan'ny tanan'ny Abrahama. Narosony teo anatrihan'ny reto olon'Andriamanitra reto. Tsy fantatry Abrahama hoe Jehova ny ray dia ny ray anjely anankiroa, fa fahitany azy fotsiny dia hoe olon'Andriamanitra ireo, satria olombelona mihitsy ny tonga tao amin'ny Abrahama. Rehefa naroso ilay sakafo tena mihitsy Andriamanitra hoe aiza Saravadinao, tonga dia tany amin'ilay teboka tsy ampy teo amin'ny fiainan'ny Abrahama ny tenenin'Andriamanitra voalohany. Inona ny zavatra tsy ampy aminao? Inona ny zavatra tsy ampy aminao? Be dia be mihitsy ve? Herina ny taona toy izao tsy ohatr'izao tsony no ahitako anao. Ary izay teny tsy herina ny taona fa leo herina ny andro tahaka an'izao amin'ny alarobia heriny isy fiainana olona iova eto. Herina ny alarobia tahaka an'izao isy fiainan'olona miova eto. Ny adinao avadika témoignage, ny aretinao avadika témoignage, ny olanao avadika témoignage. Zay mino azalo tanteraka amin'izany androany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Asiteka mafan'Andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray izay koa, Elisa no anarany. Mpaminany io lehilahy io. Ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany dia nandalo eo amina tranona vehivavy mpanan-karena anankiray izay foana io mpanompon'Andriamanitra io. Dia ilay vehivavy mitazatazana hoe tsy olon'Andriamanitra ve iny mandalo matetika eto iny? Dia farany izy niresaka tamin'ny vadiny. Dia ozy izy manao hoe misy mpanompon'Andriamanitra mandalo eto amintsika eto foana, fa andao izy iny ho asaintsika hiditra ato an-trano. Dia anamboarantsika efitra any amin'ny ambony rihana izy, ho asintsika fandriana ao, ho asintsika fanaovan-jiro ao. Dia rehefa mba mandalo izy amin'izay fotoana izay dia any izy no mipetraka. Naleon'ilay vehivavy mpanan-karena nihetra any ambany mihitsy, fa ilay mpanompon'Andriamanitra nataony aiza? Napiakariny any ambony. Raha zao ny hoe akaikinao, raha ianao no eo amin'ny toerany, aiza no ametrahanao an'ilay mpanompon'Andriamanitra? Aiza hoe ilay vehivavy mpanan-karena, mpanina ilay vehivavy hoe tokony anambonimbony tena mihitsy hoe nareo eto amin'ny salon eto matory fa zany amin'ny efitra ambony ny atory. Zany manko fatao amin'ny vahiny tonga dia apetraka eo amin'ny efitra malalaka ao izy. Fa inona nataony? Aleo izy hiakatra any ambony. Nanaiky ilay lehilahy, nandalo amin'izay ny mpanompon'Andriamanitra, nampidiriny zareo tao, karakarainy zareo tao, nataony izay nety tao. Niteny amin'izay ny mpanompon'Andriamanitra ny farany
ozy izy mahatsiany geazy asevy makaty le vehivavy sonemita niditra tao izy de ozy izy inona ny tianao atao aminao iza no nyteny teo Elisa no nyteny teo nanana fahefana izy vao niteny Elisa inona ny tianao atao aminao ho tenena mpanjaka va ianareo de ozy izy efa eto amin'ny fireneko ary kaiky de inona no atao de ozy geazy tsy fantatrao ve fa tsy miteraka izy ary ny vadiny efa antitra herina ny taona toy izao hitrotro zazalahy ianao ozy Elisa inona zavatra nitrango tonga de nipetraka le zazy tenina mpanompon'Andriamanitra ampiteneny hoa io mpanompon'Andriamanitra io lazao hoe kaikinao manomboka androany ampiteneny no mpanompon'Andriamanitra ohatra nahoana mifampitenena anazy tsy forceny izy hoe mba tsofo rano moe mora ny mampiteny an'io alleloia tahaka nataon'le vehivavy sonemita tahaka nataony Abrahama ny teny ny mpanompon'Andriamanitra ary raha vao manomboka mamoaka teny makasika ny fiainanao io mpanompon'Andriamanitra io epita zay le fahasoavana rehefa aveo zay hivavaka ho anareo ny tanjotsika velona ny fanahinao miala eto aloha voalohany tena mirehitra mihitsy tsisy de volo mahakasika anao itsony fa vao tonga Satana de ny fanahy anatinao mihitsy nivoaka hiady amin'ny Satana manafitafika ny famisaviana mandositra daholo ary zay eto mamoaka teny ifampilaza vaovao ny devoly Satana sy ny miaramilany hoe aza mikitika ny lehilahy sy vehivavy ohatr'izao iny feny fahasoavana izao iparitaka ny vaovao ho tonga any amin'iny vaovao ka any amin'ny gazetiko ka any amin'ny mateve ka iparitaka mihitsy ny vaovao manomboka eto hoe tsy azo kitihana ianao tsy azo atao lilinina ianao fa velona fanany any mahery izany mahery mivavaka mirehatra zay ny tanjosika voalohany faharoa tsy fandatsalatsan'ny olona itsony ianao tsy ekena itsony hoe ny mpivavaka ato amin'ny kristianina miara-vavaka ambanimbaninn'olona na ataon'olona tsisy dikany fa mila miakatra ny fiainanao manomboka ny hoany amen vao mahita ny endrika eo ivelany fotsiny ny olona tonga de te anatra na tiny na tsy tiny tonga de tononony amin'ny anaranao miarahaba madame miarahaba monsieur miondrika mihitsy izy miarahabanao ekenao ve zany raha lasanabavy ekenao ve zany tsy ho fanirakiraky ny olona itsony ianao manomboka ny hoany fa ho tononona mikatsa no anaranao halleloia raha mino an'izany ianao androany asandrato ny tananao de hivavaka teneny hoe Andriamanitro fenoy fahasoavana avy aminao aho teneno an'izany Andriamanitra fenoy fahasoavana avy aminao atoko miaina amin'ny fiainam-baovao miaina amin'ny fiainam-baovao fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra hiarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas fijoroana ho vavolombelona ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika